Faly miarabanao amin'ity zoma fahatelo ny volana oktobra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe mpitondra ny fahendren'Andriamanitra. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Lioka toko voalohany 7:70 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hampody fonony iray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Aleloia! Ny teny dia manambara fa Joana mpanao batisa dia tonga tamin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hanomana ny lalan'ny Tompo. Dinionina mampiavaka ny iraka nampanaovina azy, hoy izy hoe ampody ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'ny marina. Tena zava-misy ara-panalalina izany. Milaza amintsika izany fa misy fahendrena izay ananantsika ny marina. Izany no fahendrena izay manomana ny olona hiara-mandeha amin'ny Tompo sy ampifaly azy. Izany no fahendrena izay manavaka ny zavatra kendrena, mahita mihoatra noho ny filaharan-javatra natoraly ary manao zavatra mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy izay voatendrin'Andriamanitra. Tsy ny anarana io fahendrena io, tsy azo tany am-pianarana io, tsy fahamalinan'ny saina na fandalinana ara-filozofika, fa toetra tsara ara-panahy omeny ny fanan'Andriamanitra. Rehefa mitodika amin'ny fahendren'ny marina ny tsy mpakatoa dia mandray fahalalana sy fitarihana izay mampifanaraka azy ireo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasany. Noho izany, tahaka ny Jaona dia manana antso manokana isika. Ny ran'Andriamanitra isika ampody ny tsy mpakatoa ho amin'ny fahendren'ny marina. Izany no ataontsika rehefa mitory filazantsara sy mitarika olona ho amin'ny Kristy isika. Izany fahendrena izany no mitarika ny olona hibebaka, mamolavola ny lahara-pahamehany ary mampifanaraka azy ireo amin'ny fandaharam-potoanan'ny lanitra. Izany no ataon'ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalantsika ankehitriny. Manala ny olona ao amin'ny maizina ho amin'ny mazava izy, avy amin'ny safotofotoana ho amin'ny fahazavana, ary avy amin'ny fanoherana ho amin'ny fanajana sy ny fankatoavana. Mpitondra ny fahendren'Andriamanitra isika. Averiko indray, mpitondra ny fahendren'Andriamanitra isika. Fahendrena izay manomana ny olona ho an'ny Tompo, dia ireo izay efa voahomana ho azy. Izany fahendrena izany no mibaiko ny eritrerintsika, mitarika ny safidintsika ary manosika antsika hihetsika. Mafonja dia mafonja izany fampianarana izany ary manasana ho ankehitriny amerina an'izao vavaka tononoko izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra noho ny fanompoan'ny fanahinao ato anatiko ary ny fisehoan'ny fahendrenao amin'ny alalako no manala ny tsy mpakatoa amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ka manomana azy ireo ho amin'ny fiavian'i Kristy. Ny fahendrenao no mibaiko ny eritreritro, mitarika ny safidiko ary manosika hetsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko, samita in'Andriamanitra daholo tsika rehetra.